Araka ny vaovao azy dia nahiditra amponja vonjomaika ny Flou National ny fikambanana Afary Malagasy Andriamatoa Jean Nirina raha fanomezatsoa ny raharaha mahakasika ny tao-akadimbahoaka moa raha ny fantatra no nitazonana anazy amponja vonjomaika ao Antamora ao arahantsika miandalana eo ihany ny lafim-baovao mahakasika izay fa nandeha ny resaka teo aloha teo fa misy amin'ireo mpiomboksoa no manindrona ny biby fiompony amin'ireny fanabeazana izy na fampiasa amin'ny olombelona ireny no marian'ny mpitsabo anefa fa tsy natokana zany ity karazam-panafody ity ary tokony azo toromarika sy taratasy avy amin'ny mpitsabo ny fividianana izany. Fanafody iray tokony tsy azo jifaina raha tsy nahazoana taratasy toromarika avy amin'ny mpitsabo ny confiance. Fanafody natao hanabeazana sy handridrana ny fiainam-pianakaviana izy io ka mila fitandremana ny fampiasana azy. Tsy natao velovelo fa natavezana biby fiompy akory raha ny fanazavana nentin'ny dokotera farmasienina iray. Tena mafisiko eto mihitsy fa tena confiance raha amin'ny tena tokony izy tsy azo omena fotsiny amin'izao mila taratasy mpanafody ny confiance. Avy eo moa ohatra misy détournement d'utilisation dia zavatra mampalahelo ary izay mahatonga amin'ny fanafody tsy maintsy aty amin'ny fizabotam-panafody fitanana. Miasa ny confiance dia fandrindrana ny farimpiainan'ny fianakaviana izy izany dia fanabeazana izany. Anisan'ny mora moa ity karazana fanafody ity noho izy azo avy amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakana ka izay indrindra no mety mahatonga ny olona sasany hanao fitazomana tsy ara-drariny azy mba hanaovana zavatra hafa noho ny tena tokony hampiasana azy.